fivoriana mpitaindavitra ho sarotra ny sinyady hevitra sy fandaniana ny lalàna. Lalàna ny teti-bola nasipanitsiana, fahasalamana, sosialy, ny toe-karena ny tokony hisongadina. Ady amin'ny Covid-19, manampy betsaka amin'ny fitsaboana ny fanohanana aran-tsaina ho ny psikology. Talata fa efatry ny volana May ny taona 2024 manolotra ny araby indray ary tompo kilasy sy tompo kivavy. Tonga soenao anatin'ny pejy ny fampalalambavao amin'izao alina izao manasanao ampitiavana sy ampanajana naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra anatin'ny fampalalambavao dia nitatitra makasika ny Covid-19 farany teto Madagasikara trano entintsika anombohana ny vaovao ary. Raha araka ny salanisa ny voaka dia niampy 730 sy 200 indray ireo olona vaovao mitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Omaly alatsinainy fahatelo ny volana May 2024. Ny eto amin'ny faritra Analamanga-trano no ahitana tranga betsaka indrindra amin'ireo olona voany ity valanaretina ity izay mitotaly 520. Manaraka azy eo kosa ny faritra Vakinakaratra izay nisy tranga vaovao 220. 5 ny tranga pahafatesana izay teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Mitotaly 330 sy 703 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao ka ny 9 sy 300 amin'izy ireo dia ao anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsoina ihany koa hoe forme grave. Tamin'ny alalan'ireo fitiliana 370 sy 700 natao moa dia nahazahoana ireo vokatra ireo. Fa eo amin'izay lafim-baovao makasika ny Covid-19 izay hatrany dia manampy betsaka amin'ny fisaboana ireo olona marary ny Covid-19 sy ireo fianakaviana manodidina azy ny tohana ara-tsaina entina amin'izy ireny, entina miatrika azy ireny sy mihabetsaka rahateo ny olona manantona ireny psikology ireny tatoatoka ireo olona manana havana namoiny ainy sy ireo vaovana rary ny Covid-19 no tena betsaka nanantona ireny mpahay toetr'olona ireny indrindra ary Injavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Miteraka fikorontanan-tsaina ho an'ireo marary ny Covid-19 na ihany koa ny fianakaviana manana marary ny fiatrehana amin'ny valanaretina Covid-19. Sarotra rahateo ny mandamina ny saina raha toa ka olona akaiky anao no nondaosy ny fahafatesana. Tsy maintsy misy ny alahelo sy ny fihetseham-po ho ity psikology ity, saingy tsy tokony ho atao aharitra ela ao anaty izany ka ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro efa mahazatra no tokony ho atao. Na ny fahinoana fotsiny ary hoe misy marary tsy maty ihany dia mety hitarika fikorontanan-tsaina amin'ny tsirairay. Raha resaka hoe deuil fotsiny izao fisaonana misy fazy be da be andalovana izay vao hoe manaiky ny tena. Tsy manaiky aloha ny amin'ny voalohany tsy mino. Aveo mety hoe tezitra, aveo mety hoe malahelo be amin'izay satria tsapa hoe lasa tokoa le olona dia mila raisina daholo izany le reny fihetseham-po mety ho tsapy reny manoloana n'izay hoe deuil na hoe fisaonana izay. Ny zavatra afaka atao koa miverina tsikelikely eo amin'izay fahazaran'izay. Marina fa ny fahalasan'olona mety hitarika tebiteby, mety hitarika alahelo goavana be. Mila fanahy izany ary mila miezaka tsika miverina tsikelikely eo amin'izay fahazaran'izay. Ny aktivité izay atao koa dia rehefa vonintsika dia mila miverina tsikelikely eo amin'izay hoe fahazaran'izay sy ny aktivité izay fanao satria ho antsika izay mijanona ny fiainana mitohy dia mila manaiky an'izay koa tsika na sarotra toy inona ary hoe mitohy ny fiainana. Ankoatra amin'ny fanajana ireo fipetra-sakana izay tokony ho ataon'ny tsirairay dia tsara ihany koa ny manantona psikologa. Mahazo tombony kokoa mantsy ny olona matanjatsaina sy nahazo fanohanana ara-tsaina mihoatra ny hafa indrindra ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina. Manampy be ny fitsaboana ny fanohanana ara-tsaina satria ny olona rehefa vony izy ho sitrana, rehefa matanjaka ny sainy dia hita hoe manampy anazy izay hihoatra n'ilay aretina ho sitrana amin'ilay aretina. Fa rehefa ny olona no déprimé be dia sarotra kokoa zany ny tsanganany avy eo aorianan'izay aretina mahazo anazy izay. Nahitana fiakarany ny olona manantona psikologa tatoato raha ny fanazavana trany ka ireo olona voavy nitondra ny tsy mikaretana Covid-19 sy ireo manana havana matin'ny Covid-19 ny akamaroany.
Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fahasalamana hatrany ary dia faritra maro amin'izao ny hoe fa ahitana ilay aretina fièvre de la vallée du Rift virus izy io mpahazo ny biby fiompy toy ny omby, ny ondry, ny osy ohatra. Raha nambarana mpitsabo biby anankiray mifindra amin'ny olombelona ihany koa nefa io aretina io raha toa ka tsy mitandrina hoy ny nambarana mpitsabo olombelona. Toy izao indrindra ary ny fanadihadiany Asinandriamalala sy Tokotry Marolahy. Faritra Atsinanana, Atsimo ary Atsimo Andrefaniny amin'izao fotoana izao no efa ahitana ity aretina maso ny biby fiompy ity toy ny omby, ondry ary ny osy. Efa niseho teto Madagasikara io valan'aretin'ny biby io ny taona 10. Miverina isaky ny 10 taona ka anisan'ny namono biby fiompy sy olona maro tamin'ny taona 2014. Tsy mbola nahitana fanefitra hatramin'izao. Mamono avy hatrany ireo biby izay tratran'io virus io raha toa ka tara ny fitsaboana na dia tsy mbola ahita-panafody ary hatramin'izao hoy ny mpitsabo biby. Zary izy io koa zany raha ny amin'ny biby tsy mitovy ny fomba fisehony. Misy ny tondra letsimy karety fa tsy hitanao marary izy fa ny biby tanora, biby mbola kely zany ny taonany no tena ambony be ny taham-pahafatesana indrindra any amin'ny ondry sy ny osy. Raha oharina amin'ny omby zany ny ondry sy ny osy dia tena vomafy amin'izy io. Fa ny avortement any amin'ny ondry sy ny osy bevoka mety tonga hatramin'ny 100 isan-jato. Any amin'ny omby izy lasa-datsaka kelin'izay. Zay le izy zay. Mbola tsisy maladie virale zany tsy dia misy traitement ohatran'ny maladie bactérienne. Fa traitement symptomatique no atao zany hoe raha misy hafanana be loatra izy dia ino no atao izay ampidina azy. Raha ohatra ka mivalan-dra izy na mivoaka rà ny orony dia ino no traitena. Ny dokotera mahalala an'izay tsy tian'ny fomba fitsaboana eto amin'ny anao fa rehefa misy tranga mampiaya dia malaky mipiopia tokony anatona ny docteur vétérinaire izay akaiky azy indrindra. Findra amin'ny olona amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka, fihinanana hena tsy masaka tsara, fikirakirana biby tsy misy fiarovana manokana ity aretina ity, hoy kosa ny mpitsabo olombelona. Fomba fisehoan'ilay izy zany amin'ny olona raha hoe mitranga amin'ny olona zany ilay izy dia trondreny manavy ireny mitsakitsaky vantora na mora mararary ny lofo. Indraindray ilay olona mety hoe reraka mety hoe tsy mihinan-kanina ohatra. Indraindray ohatra mitovitovy amin'ilay antsoin'ny mpitsabo hoe meningite. Meningite zany indraindray zany misy fotoana mihenjana be io atika io indraindray zany fa tsy hoe amin'ny ankapobeny. Indraindray koa ilay olona lasa misy raha mivoaka zany indraindray ohatra mety amin'ny orona na amin'ny vavany indraindray zany. Indraindray fa misy tranga vitsivitsy ihany zany eo amin'ny valo na 100 olona zany mety mahafaty mihitsy zany ilay izy. Arak'izay hoe lasa makany atoan'ilay olona fisehony zany ohatran'ireny voan'ilay antsoina hoe meningite zay. Tsy tokony ho variana fotsiny ihany amin'ny Covid-19 araka izany ny tompon'andraikitra isatsokajiny satria efa misoko miadana ihany koa ity aretin'ny biby mifindra amin'ny olombelona ity. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia mila mampiasa lay misy odomoka, hena masaka tsara no atao sakafo ary tokony mampiasa ireny fiarovana manokana ireny ireo mpikirakira hena eny amin'ny mpamono biby atao sakafo ireny. Hatreto dia ny fanaovana vaksiny ho an'ireo biby fiompy sy ny fanentanana ny olona tsy hihinana ireo biby fiompy matin'ilay aretina no fepetra no niraisin'ireo ministera voakasika amin'izany. Eo ihany koa ny tsy famelana ireo biby hivoaka amin'ireo commune 530 tena voakasika amin'izany. Ny vaovao tapatapany avy hatrany ary no ndeha rahantsika manaraka eto dia olona 7 ankehitriny no fantatra fa efa eny ampelantanan'ireo mpaka ankeriny ao amin'ny distrika Nanjozorobe. 5 no lasan'ireo jiolahy omaly tao Ambohimiarina Betatao raha tamin'ny talata 17 aprily 4 izay ahitana zaza 5 taona. Tsy voasambany izao trangana afaka anankeriny izao fa efa misesisesy loatra. Maro ireo efa namony ainy novonoina sy notifirina nahavan-doza. Mitaraina ny mponina, mitohy hatrany ihany koa ny fandefasan'ireo jiolahy taratasy amin'ny vahoaka. Mampiomana izy ireo alohany anatanterahany ny asa ratsiny. Fokontany 4 dia ao Andranomianitra, Ambohimasina, Miarikofeno, Morarano, samy anatin'ny commune Ambohibary Voilena daholo izy ireo no mitondra faisana amin'ity fakanan-keriny ity. Vokatry ny firongatry ny asan-dahalo sy ny fanakorontanan'izy ireo ny mpianatra sy ny mpampianatra ny antoerana ihany koa dia nikatona ireo EPP ao Ambohimiandra, Vohitrarivo, Miarikofeno.
Fa mitaraina vokatry ny fahasimban-dalana ireo mpampiasa ny lalana mahazo ny lalam-pirenena fahaeniny ao amin'ny fidirana amin'ny tanàna ny Befotaka distrikana Analalava. Eo no tena ahitana izay faharatsin-dalana izay araka ny voalaza. Raha tsy misy ny fanamboarana farany izay aingana dia mety ho tapaka sy potika tanteraka ety ampahan-dalana mampifandray ny faritra Sofia amin'ny tapany avaratry ny nosy ity. Fa nivoaka omaly fahatelo ny volana May ny fitiliana ny valin'ny fitiliana natao tamin'ireo mpandeha ny zoditra farany Air France teto Madagasikara ny alatsinainy 20 aprily lasa teo. Mpandeha 12 no fantatra fa pozitif taorian'ny fitiliana intelo miantaona natao tamin'izy ireo. Fa nisy horonan-tsary niparitaka tany amin'ny tambazotra Tserasera izay mirakitra fanadihadiana lalina mampiseho ny fanjakazakana ataon'ny karana aty Afrika Atsimo mampatsiahana zava-misy eto Madagasikara ny zava-misy ainan'ireo vahoaka any an-toerana amin'ny afitsika ireo karana sasany. Fantatra fa fianakaviana iray teratany indiana antsoina hoe Gupta monina ao Afrika ary ao anatina tambazotra mpanao kolokolo Goavambe no makankeriny ireo fananam-bahoaka any an-toerana fa ihany koa manodikodina ireo volam-panjakana ho tombotsoa vondron'olona sy fanandevozana tsotra izao ity firenena ity. Fantatra ihany koa araka ny fanadihadiana lalina nataon'ireo mpanao gazety mpanatsikafom-baovao fa ity tambazotra mpanao kolokolo ity no nanala ny filoha Jacob Zuma teo amin'ny toerany tamin'ny taona 2024. Ny mpisolo vava ny filoha Marc Ravalomanana Brian Corinne izay hita ao amin'ny horonan-tsary no nanaparitaka ity horonan-tsary maneho ny tsirariny miatra amin'ny Afrika Atsimo tao anatin'ny tambazotra Tserasera izay marina fa horonan-tsary tsy noforonina fa zava-misy marina. Waratsika aorian'ny fampalalam-baovao rehefa avy eo moa izay horonan-tsary mirakitra indrindra ny fanjakazakana taona karana amina vondron'olona any Afrika Atsimo izay. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia samy nanana ny fomba nentiny nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety omaly fahatelo ny volana May ireo mpisehatra rehetra eo amin'ity tontolo ity ho an'ny mpanao gazety any Manakara manokana dia nifototra tamin'ny alalan'ny fanaovana asa soto ny famangina fonja ny fanolorana fitaovana ny sisakafo ny etsika nataon'izy ireo Fangsa Joselito MBS Manakara. Tsy navela andalo fosiny izany dadizany ho an'ny teto Manakara afa tonga ny aran'ny salay ireo mpagnano gazety tamina orinasa fanaovan-gazety teto Manakara na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Asa sosialy famangina sy fanolorana fitaovana sy fagnomezana sakafo ho an'ireo voafonja tsy ampitaogna sy ny vehivavy teto amin'ny fonjabeny Manakara no nentina nanamariana ny etsika ka samy nitondra izay voasirami-tagnany ireo mpagnano gazety rehetra niampy ireo fitaovana sy fagnampiana avy tamina tsara sitrapo teto Manakara trany ka ny filohan'ny fikambanan'ny mpagnano gazety Andrimatoa raha fanoharana Hermanina no nanolotra izany nitondra ny feon'ireo mpagnano gazety namana sy nitondra fankahirezana avao koa ho an'ireo voafonja. Visafidina eto Manakara no anamariana famanginanareo havana zay atao mifonja. Ny tena antony natokananao zao dia mahasamy olombelona atsika. Tsy anjaranay ngamba no milaza hoe meloko ianareo na tsy meloko ianareo fa manana ny sampandrarany fitsarana nanao zay. Fa ho anay zany dia ny fijerenan'ny maha olona zay ny dianay ity. Ao anatin'ny fanamariana ny fahatelo ny volana May dia ny andro eran-tany ho ny fahalalahany asa fanaovan-gazety zay marina maneran-tany arak'izay anaran'izay mazava loatra. Misy zavatra kely voatsiramin'ny tagnana reto tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasanay amin'ny sampandrara samihafa eto Manakara. Zavatra kely dia kely tokoa reo avy aminay naroso ho anareo ho fankahirezana azakivy fa lalana mety andalovanareo tokoa ngamba izao fa ny tena tanjona dia ny iarenanareo voanareo tato tsy ela ivelan'ny fiarahamonina. Toy ny masokona izany ireto fagnomezana ireto ka izay kely nananana no nahiratra na izany aza dia nasaroafa-po avao ka velom-pisaorana ireo nodolorana. Eo amin'ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary dia nisehona loza mahatsiravina namoizana ain'olona tany Meksiko omaly alina tetezana fampiasan'ireo fiara an-dalamby no niotsaka tamin'izany. Araka ny salanisa vonjimaika nivoaka dia olona 20 mahery no indray namony ainy vokatry ity loza ity ary efa mahery ny 70 no naratra. Nisy tamin'ireo fiaran'olon-tsotra tany an-toerana ihany koa no potika tantera
potika tanteraka vokatry ny loza mialy rary nombana sy tokora maro lahy. Niotsaka tamin'ny ampahany ny tetezan-dalamby na irony karazana lalana anabakabaka fandehanana lamasinina irony rehefa nandialova ny metro iray. Teo amin'ny lalana mamakivaky ny atsimony renivohitry Meksiko no nisehoan'ny ity loza ity omaly alina tokony tamin'ny volora sasany tany hoany. Ora izay mbola betsaka olona sy fiara nifamezivezy araka ny loharano Vaovao. Teo amin'ny 20 metra teo no nianjeran'ireo vagon roa nentiny ity lamasinina ity raha ny voalaza hatrany. Vokany olona manodidina ny 3 teo no nambony ainy ary maherin'ny 7 kosa ireo naratra hatramin'ny ankeo atoandro. Isa izay mbola ina hitombo noho ny amafin'ny loza. Hatreto dia mbola tsy voafaritra mazava ny antony tena nahatonga ity lozam-pifamoivoizana an-dalamby ity. Ny any fantatra dia mbola eo an-dalam-panamboarana ity lalana anabakabaka niotsaka ity ka izao simba tanteraka izao indray. Nidina tany an-toerana avy hatrany ireo mpamonjy vona nitatitra ireo olona naratra izay nahitana ireo olona teny amin'ny manodidina ny toerana nisehon'ny loza tany amin'ny hopitaly sy naka ireo vatana mangatsiaka tery tao amin'ireo korotam-bilava. Tonga nijery ny zava-nisy ihany koa ny ben'ny tanàna ny toerana vantany vao naheno ity vona ity. Ankoatra ireo nambony ainy sy naratra moa dia nisy fiara-potika tanteraka ihany koa nilatsahan'ny rindrim-bato mandrafitra io tetezana io. Araka ny loharano Vaovao hatrany dia lozam-pifamoivoizana lamasinina faharoa nitranga teo amin'ny tetezana anabakabaka io nanomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity io niseho omaly alina io. Tamin'ny volana martsa teo ny loza voalohany izay nisina fifandonana lamasinina roa ka nahafatesana olona iray sy naharatrana olona 270. Fa ny sokatra nanomboka androany teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza sy teny amin'ny lapana nosy kely ny fivoriana ara-potoana tamina alalan'ny visioconférence no nanatanterahina izany izay haritra 80 andro toy izao indrindra ary ny fanadiadiany Ravorazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Io tsy mety diso zany, za tsy mana numéro afa-tsy anankiray donc rehefa misy manontany numéro dia numéro kiray ihany nomeko anazy. Raha lora vérifier ny ambony. Tamin'ny 12 ora no voatondro fanombohan'ny fanokafana amin'ny fivoriana ara-potoana teto Tsimbazaza. Ora maro mialohan'izay anefa no efa nanao fanamboarana ireo pitsopitsony ary teknika ireo tompona ndraikitra misahana zany. Tamin'ny 12 ora latsaka kosa vao nanomboka ny fivoriana ampitain-davitra. Itobetsaka ny lesoka ho ireo solombavam-boaka vitsy tonga teny Tsimbazaza. Ahina zany mety ho tsy fahatomombana ny toy ny fivoriana. Tsy hoe mitsikera tsy fahombiazana tsy zay fa no le fandaminana tsy tonga eo aminao zany dia mila mijery fotony ianao zany aty. Raha tsy tato zany dia tsy mahita an'izay satria le fanazavana hoentina alaina le numéro téléphone. Hoe meo anay numéro téléphone reo fa misy crédit ho alefa any amin'le izy méga mo filazan'le technicien zany tao anatin'le izy hoe alefa any amin'le téléphone reo. Mena le numéro téléphone. Dia akoatran'izay hoe misy lien alefa eo amin'le mail dia manao inscription zay. Fa le fahatongavan'izay zavatra zay tonga ato ianao vao miresaka amin'izareo hoe misy crédit eo alefa tsy tonga le izy. Tsy nitapohana ny tompona ndraikitra fa talata voalohany amin'ny volana May no fivoriana ara-potoana voalohany atrehanay. Tonga dia efa fantatra zany mijery calendrier anao tonga ny volana Janoary 4 May zany. Dia 3 avril no nitenin'ny président hoe manomboka miditra amin'ilay resaka mihena antsika. Noho izany mila manomana ianao manomboka 3 avril mandrapatonga ny fahefatry ny volana May ray volana zany. Manam-potoana tsara zany ny antenimieram-pirenena manana. Maninona no tsy manaja an'izay le tety andro zay zany sy zay fe-potoana zay zany tsika ao anatin'le izy mba hampirindra le izy tsara. Efa mitsangana zany ny filohan'ny antenimieram-pirenena voakopy zay hoe ay misy ray minitra fanginana ao anatin'le zavatra. Dia zay vao mitsangana. Zay moa zany rano marina dia tena mbola mametraka foana hoe le fomba fiasanay solombavam-bahoaka mihitsy no tsy totosaraka ny tokony zany amin'ny alalan'ny tempitain-davitra ity. Raha ohatra zany zay ohatra hoe anao satroka dia ahoana zany zay. Andeha ny fivoriana, andeha le latsabato miafina, ahoana zay. Raha sanatria, andao ataoko hoe sanatriavina. Sao dia lazainy zareo misy manana zay eta zay. Ka misy manao fitsipapitokisana le gouvernement tato solombavam-bahoaka. Ahoana ny anaovana an'izay? Misy débat zany. Tsara ny teknôlôjia, saingy mila fezina ary tsy atao atomotra loatra ho kosa ny solombavam-bahoaka sasany.
fionana ampanatateraka aloha zava fa io zany nahitana zavatra natao le ampanatateraka io nanaovana tatitra amin'ny laingana marina na inona nataony tany de tembongazona zany resekany andre matao minisy mivola ohatran'izao ny anatao de ozy de tonga zany ny fanapahana ny volotetibolam-panjakana satria anao elefera anao zany rehefa aveo de ty anao firana nangatana de automatika zany sosa ho azy ohatrany tsy ohatran'inona aloha tsy teneniko zay zany ny hevitra ny gouvernement aveo mandeha ho azy ohatran'ny karatronay voa ndraraha-panjakana tsisy ny hoe antany ianao hoe otrina ny tetibolany ihany na otrina ny ihany nanaovana inona natao tamin'le vola tam'izao fa de samy ety anao no miresaka inona ndresarany tsy aloha tonga de mijanona loha jenina tonga hoe aloha eny ambonga zao za fa eny boroko raha ohatra conseil des ministres d'accord 100% tsy maninona vitsikely izy fa itya reo député raika dimapolo am'zato nagny avy any an-tsaha daholo reo ilazany heviny ilazany zavatra misy any aminy de tsy teny zany izy de anao gnamotreo za hito zao mandao de sasany re mbo tomobile le ry de sa zay zany ny sanany ty aloha lazaina marina zay ny ainana zay zany noentina am'ty raha fahafantarako koa satria dimapolo mitonady sala le rista any aniny ny zato zany ndraiky amby zato marina faharitra empolo andro ny fivoriana ara-potoana izay nisokatra androany ho an'ny antenimera rotonta andrasana mandritra ny videoconférence ny fionan'ny solombavam-boaka sy ny gouvernemanta misy avaly moa ireo lahadinika mandritra io fotoana io ka nisan'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fantsinina ny tetibolam-panjakana ny sata amin'ny fenimpanohitra sy ny fanoerana mbola paraingo avokoa ny fizany rehetra izany amin'ny resaka tsy fahatomombanany sary sy ny feo sy ny maro hafa fa tsy mbola tonga eny ampelantanan'ireo solombavam-bahoaka ihany koa hatramin'izao ny volavolan-dalàna ny tetibolana sy mpantsina izay anisany olan'iny eny amin'ny antenimiera taky ny mahazatra hatrany araka izany sy ny mety ofiseho ny fivoriana ara-potoana ity satria dia ho kely ny fotoana andaniny ireo volavolan-dalàna rehetra etsy ankilany anefa miandrandra fivavahana goavana ao anatin'ny LFR ireo sehatra tsy miankina zavatra zafi mahenina sy tahiry ny ainatrany tsy voaresaka nandritra ny fandarana manokana ny alahady teo ny mahakasika ny toekarena sy ny sehatra tsy miankina betsaka nefa ny zavatra mila haren'ny fanjakana amin'izao anatiny andihan'ny faharoa ny covid-19 izao fanampiana ireo orinasa sahirana fanamorana ny fampindramam-bola ary ny resaka hetra mila mandray fanapaha-kevitra zany ny fanjakana amin'izao fotoan'izao ho fandaniana zany hoe manahoana ny jerevany ny aty amin'ny sehatra tsy miakana indrindra satria voalohany indrindra resaka hetra ahoana mikasika ny hetra ny mpiasany amin'ireny orinasa ireny zany ahoana ihany koa ny fanampiana zany satria izao zany tokony anaovana n'izay le hoe fanitsiana ny lalàna ny momba ny resaka loi de finance io afahana zany mijery amin'izay hoe mamifatoka tanteraka aty amin'ny sosial ny mbahoaka sy ny resaka fanodinana zany ny orinasa aty amin'ny sehatra tsy miakina mihitsy zany ny tena indrasan'ny ny mpiasa aty amin'ny orinasa aty amin'ny sehatra tsy miakina fa tsy ny mpiasa ihany fa ny tompony orinasa ihany koa ary indrindra zany fijerevana ny hoe ahoana ny anodinana ny vokatra izay eto toerana ary vokatra ihany koa zay ampiasaina toerana satria isika amin'izay le hoe mihidy ny assistany dia tokony zany vokatra vokarina eto toerana zay ampiasaina eto toerana ahafahana mamokatra dia mazava loatra miteraka fanomorona asa zany dia mahazo asa ny mpiasa misy ny fiainana sosialy amin'izay fotoana zay zany afaka karakaraina tsara rehefa mifanaraka tsara ao anatin'izay le hoe fijerevan'ireo solombavam-bahoaka atsika sy nireo olona ny fandaniana zany ny resaka loi de finance amin'ity ary matoky zay fa efa be da be zany ny zavamisy sy ny fitarainana maro tonga eny amin'ireny tompona andraikitra ireny ny gouvernemanta mazava loatra tokony efa andray lesona amin'izay zany amin'izao tao anatin'izay le hoe efa nisy amehana lavabe teo aloha tamin'ny herintaona isika niditra amin'izao miditra amehana ihany koa dia tokony hoe tsy hisy tsony zany hoe zavatra fanapaha-kevitra ho any amina resaka hoe rendrarendra any amin'ny tetibola natokana ho an'ny ministera tsiraray avy kosa no mila dinihana hoy ny solombavam-bahoaka voafito am-poriporitany fahadimy nanimboka ihany koa moa izy ny tokony isy ny mangarahara ao anatin'ny LFR sy ny hijerena ny tena lara-pahamehana tsy hoe sanatria manambany ny ministera fa misy ireo ministera ohatra ny serasera anatin'izany koa ministera ohatra ny jono ministera hafa izay mety ministera ny fanatanjahantena sanatria fanambaniana fa le tena voakasika mivantana ny tokony nampiana
nytety-bola iasany mba hanamaivanana sy ampahomby kokoa zany ady atao amin'ny covid-19 izany. Resaka fampiasam-bola mety azona eny izany aloha raha fampiasam-bola tsy tena mitondra makaiza. Resaka fampandehanan-draharaha any anivona ministera sy androm-panjakana isatsokajiny any be loatra le vola mitotona amin'ireny. Anisan'izany reny hoe tsy mazavatra amin'izao reny hoe 1000 miliara, 10 miliara, 10 lavitrisa izay mena ny tany amin'ny fiadidinany repoblika. Zavatra tsy tokony izy tsony zany, zavatra tokony angararany misy vola be ohatr' zany tantaniny tsy hitanao hoe makaiza na makaiza lizy nefa mivahoaka ato tena vao hoe mitrongo voaomana tsy mahita ao arapaka mijere lavidavitra kokoa ianareo mpitondra. Aza miafina ambadika ny covid-19 ho iateo jere hoe ahoana ny fomba ahafahana mba makany afampino fa miaraka amin'izay nefa ataony ady amin'ny covid-19 mangarara sy tsy mangarara aloha zany dia mbola tena be loatra e. Mbola sarotra hatreto ny fandidiana mijano ho fampanantenana ihany koa fanaovana vonjy-tavanandro an'ny vahoaka no ataon'ny fanjakana. Abetsaka nefa no miaefa mety mbola iaina ny covid-19 isika amin'ny taona ho avy raha ny fitrangany amin'izao. Ny tsy anasa nefa mitomby ihany ny fanjakana mandray fepetra tsy mifanaraka amin'ny zava-misy akory toy ny hoe tsy miasa ny olona marefo saingy tsy misy fanaraha-maso na komba fanampiana ho azy ireny. Nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny raharaham-pirenena sy ny fitantanana ny covid-19 ankehitriny eto Madagasikara ho an'ny androany antoko politika humaniste ekolojika nisy araka izany ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazetinay teny Alarobia Njavandre Mahefa sy Andra Kotomalala. Tsy mahagaga hoy ny avy eo anivon'ny antoko politika humaniste ekolojista raha tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Ilaina ny fiomanana amin'ny lafiny rehetra rehefa hanao politika sy hitondra firenena hoy izy ireo. Hitantaratra nefa ny tsy fahombiazana ao anatin'ny governemanta amin'izao, indrindra eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Aka mazava be mandeha amin'ny tsy falehany firenena satria ny zavatra renao nge rehefa mitondra firenena zany ny zavatra voalohany tanjonao aloha dia amme hitondra sy anasoa ny fiainam-bahoaka. Zay moa dia araka nefa tenenay foana dia manana social-démocrate zay tankavy zany hoe ny fampandrosoana ny firenena dia tokony miainga avany ambany avany amin'ny vahoaka any no mitondra le izy. Rehefa tsy niomana ianao tsy manana ideolojia ianao dia lasa tsy mandeha ary fantatsika ngetra fa tapitra mikaikaiky adolo ny olona menina satria tsy araky ny andrasana na misy ary ny vinavina sy ny revirevy be anao an'izao na an'izao tsy tsapan'le vahoaka le izy dia lasa ny fanapahan-kevitra ohatra zao resaka hoe fampitsarana an'le fampitambavao iny le fandarana ame mandrosina hitatsika angamba tamin'ny fandarana hoe manontany ny mpanao gazety dia tsy voavaly mazava ilay izy izy any tena nandray an'le décision satria tsy ekipa dia indraindray misy maningana any na misy manao izay ihany fa sady le lalatsaina le idéologie tsy mitovy zay aloha dia mahita mihitsy hoe tsy niomana satria le fiomanana inge dia tsy vola ihany e fa zay le teneniko zay miomana amin'ny ekipa, miomana amin'ny idéologie, miomana amin'ny vina dia miomana amin'ny vola fa raha vola fotsiny dia tsy miomana zany aminay. Nambaran'ny antoko politika humaniste ekolojista ihany koa fa tsy tokony hianona fotsiny sy amin'ny fandraisana fepetra isaky ny 15 andro ny fanjakana. Mara amin'ny vahoaka malagasy no very asa nandritra izay sy nisia ny valanaretana teto amintsika izay. Ka ankoatra ny tosikara sosialy izay tokony ho ataon'ny fanjakana dia ny fanomezana asa indray ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanokafana ireny orinasa malagasy tsy miankina ireny no tokony himasona mba hitazomana ny toekariny Madagasikara. Ny amin'ireo very asa azo atao tsara nge ohatra fotsiny zao ny orinasa triple izay nakatona izay voalaza fa hoe ananan'ny fanjakana vola izy azo ataon'ny fanjakana tsara mijery mba hampisy asa reny ny orinasa malagasy reny hampisy asa ny vahoaka dia averina misokatra le orinasa ny tanjona dia ampiodina ny orinasa malagasy ampivoaka ny vokatra malagasy ame asa ny vahoaka zany vahaolana tokony atao amin'ny sosialim-bahoaka zany. Fa mpanao politika iray no nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny kabarina ataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy ny alahady lasa teo tao anatin'ny fandaharana dinika. Nambarany tamin'izany ary fa lasa loloatra ny fisehosehoan'ny fitondram-panjakana mikasika ny ady atao amin'ny valanaretina covid-19 no tsindriny ihany koa tamin'izany fa tsy mifanaraka amin'ny maso ny vahoaka hatrany ny fipetra noraisina. Mialrary nombana sy tokora marolahy. Nahitsy ny mpandrindra nasionaly ny antoko Madagasikara raha nilaza fa lasa loloatra ny fahitana sy ny filazan'ny filoham-pirenena fa nisy vokatra tsara ny mikasika amin'ny ady amin'ilay valanaretina covid-19 tao anatin'izay fotoana nidiran'ny Madagasikara tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izay indray.
nambaranyity tompony andraikitra ity fa vao miandony hiady ary tsy tokony hodiny izao fitondram-panjakana izao tsy hita ihany koa ny trangam-pahafatesana ny rarakompana itsekilany dia no mafisiny ihany koa fa raha nisy ny fepetra vaovao napetraka tamin'ny alahady lasa teo hiadiana trany amin'ity valana retina ity dia tsapa fa mbola tsy mifandraiky amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandro izany. Mbola voampiandohanitsika eto satria raha tsy resaka fotsiny mikasika ny vanim-potoana dia mbola voahiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnintsika amin'izao fotoana izao zay vanim-potoana iarahantsika manaiky Joël fa vanim-potoana mampirongatra an'izany valana retina zany. Indrindrandrindra moa zany fidiran'ity variant sud-africaine ity zay arahany rehetrarehetra manambara sy mikaikaika fa mahery vaika kokoa mihoatra n'ilay valana retina tamin'ny herintaona dia ohatrany malasa saina raha izao sahady isika no fa afaka iteny fa velombolo noho zay vokatra hita nandritran'izay tapabolana lasa teo zay. Fa raha natao ny filazana ny totanisa ny hena ny isan'ny cas positif ny hena ny tombo ny isan'ny sitrana kanefa dia vokatra ny fanadinoana ve sa ninona tsy nitenenina fa raha natao kosa ny fampitahana teo amin'ny herinandro voalohany talohan'io sy ny tamin'ny herinandro lasa teo dia ny tombo ny isan'ny maty satria 90 mitaha amin'ny 320 zany hoe nisy 30 be mahery zao araka ny antotanisa zay voasoratra matoa misy ny isan'ny maty dia misy ihany koa zany dia tsy fombiazana teo amin'ny fepetra zay noraisina ka nahatonga an'izay fahafatesan'izay. Hita taratra foana ilay malatsiny amin'ny teny vahiny le hoe incohérence amin'le zavatra teneniny fitondram-panjakana sy ny zavatra tena misy satria raha ohatra ka milaza ianao fa nahavelombolo ny vokatra zay hitanao nandritra n'ilay fepetra zany akory tsy midika hoe dia iva na iagoragora ny fepetra ho raisina fa kosa tokony ho hita taratra any amin'ny fiantraikan'ilay fiainam-bahoaka andavanandro satria zavatra tsara tadidiana moa zany ary ny zavatra hita sy tsapa foana hatramin'izay dia hoe tsy dia mifanaraka loatra ilay fepetra ho raisina hoentina hiadina amin'ilay valana retina sy ny fiantraikan'izany amin'ny lafiny fiainan'ny vahoaka amin'ny andavanandro izay fepetra rehetra raisiny fitondram-panjakana ka tsy mitondra vokatra azo raisina sy tsapain-tanana any amin'ilay fiadina amin'ilay aretina mivantana dia tsy tokony ho raisina satria raha fepetra ho raisina hiadivana amin'ny aretina kanefa ny fiantraikany any amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro no mavesa-danja kokoa mihoatra n'ilay vokatra andrasana amin'ny lafiny ara-pahasalamana dia zay ny mbola mahatonga anahy miteny foana hoe tokony ho isan'izay fifandrindrana na ho isan'izay cohérence izay. Araka ny fanehoan-kevitra ity mpanao politika ity hatrany dia tsy misy ihany koa ny fanapahan-kevitra entitra avy amin'ny mpitondra fanjakana satria dia goragora trany ny zavatra hita raha tsy laza afa-tsy ny fampidirana ilay sidina avy any Frantsa nitondra mpandeha Vaovao Mbs Talata tamin'ny alatsinainy 29 aprily lasa teo. Fa akoatra ny firesahana ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia anisan'ny lohahevitra no velabelariny sy olomavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany ihany koa ny mikasika indrindra ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety manao ny asany. Mahitsy ny tenany ary namanky-batsilana fa ny resaka politika no mahatonga ny fiovam-pijery eo amin'ny mpanao gazety. Mialy Rary Nombana sy Tokra Maro Lahatrany. Anisan'ny ady-goavana nataon'ireo mpanao gazety indrindra fa ireo izay efa nilona ela teo amin'ity tontolo ity ny ady amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Mbola tsy tonga any amin'ny tanjona nokendrena nefa izany ady izay efa natao aman-taonany maro izany ary tsapa fa vao maika mihasarotra aza indrindra fa amin'izao fotoana izao. Tsy tako nahafenina intsony ihany koa ny fisaraham-baza misy eo amin'ny samy mpanao gazety. Antony maro no mahatonga izany araka ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandaharana miara-manonja androany ka anisan'izany ny resaka politika. Antony goavana iray hafa ihany koa ny fahazoana ireo mpanao gazety sasany andraikitra goavana eto amin'ny firenena ka manadino ny ady tao. Le ny ady amin'ny fahalalahana asa fanaovan-gazety tamin'izany fotoana zany nahatsapa ny ngidiny fahatereny ty asa fanaovan-gazety no tonga tompona andraikitra ty aoriana dia tsy matadidy an'izany manao tondasa tsitsaroana ary tsy miezaka ho ivelatra any amin'izany hoe aleo ty sehatra ty alalake. Za zany tena mametraka mihitsy hoe raha nisy ny ady tamin'io hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety io zahay amin'izao fotoana zao zay lasa tompona andraikitra ty ariana dia isan'ny fofotra sy ny velo vita amin'izany. Misy feo moa le averitsika iny foana hoe itisy tia
no mivelatra ao anatiny ataontsika hoe fomba fanehoan-kevitra rehefa hanivelan'ny fanjakana ny olona anankiray hatramin'ny fidinana an-dalambe ary irairainy ilay tompona andraikitra amin'izao fotoan'izao izay nitaky tsy ny fahalalany asa fanaova gazety fotsiny fa ny fahalalany fanehoan-kevitra ary ny fahalalany fanehoana n'izay hevitra zay eny an-dalambe fa rehefa tompona andraikitra ka androany dia mahita fa hoe fahalalana misy arofanina ny tadiavina ary fahalalana misy fepetra fisin'ny ministeran'ny serasera no mangeja eto amin'ny fahalalany asa fanaova gazety zay mahatonga ana amin'ny teny hoe io ministeran'ny serasera mihitsy ny foany teo fa rehefa tsy misy an'io tsy mivadika gisa le mpanao gazety satria any amin'ny andraikitra hafa maministra anazy fa tsy amin'ity aza amin'ny teny aminazy any androany hoe ataon'ny olona fitaovana politika nareo fa itsika mianakaviny tsy nitovy hevitra dia efa resaka politika tsy mampitovy hevitra atsika politika mampiady atsika ary politika na tonga atsika mivadika hevitra lasa mivadika gisa rehefa mahazo fahefana tsy mbora ny lalana nodiavina eo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety indrindra fa nyzany ady atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra izany raha dia hita fiovana dia ilaina ny fandeferana araka ny nambarany ity solombavambahoaka ity hatrany sarotra ny lalana ny diavina tato anatiny ty tontolony asa fanaova-gazety ka tsy androany tompona andraikitra dia tsy anitsy ny tsy mety nataony ny teo aloha tsy misy ny fiovana raha tsy manaikitsika andefitra ambopo amin'ny tsy fetezany nataony teo aloha dia isika ny tsy mamerina azy any amin'ny maramila misy ny esprit ny promotion raprom fa mitovy tsisy valaka amin'izany inona mahatonga an'le esprit na raprom sy promotion zay le jaly ny arahana zay ka na inona raha tia hita fanovantsika dia mila manana fandeferana mila miainga avy ao aminao zany fandeferana zany fa raha manjeny andro lava ianao dia mametraka hoe za foana tsy maintsy anam-pahefana mandrakizay dia izay anko ary no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpiso indray tompoko